Teo ianareo ary teo isika. Izay no lohahevitra iarasanantsika amin'androany, manasanao mba haharitra hatramin'ny farany. Miaraba antsika rehetra indray tafahoana soamatsara amin'ity famaranana ny bokin'ny Josoa ilay hoe leson'ny finoana ity, ny fiadanan'ny tompony ho aminao sy ny ankohonanao. Andeha ary iaraka hivavaka isika raha hanomboka izao fandaharana mamitsika izao. Andriamanitra ray be fitiavanao, tonga amin'ny famaranana ny bokin'ny Josoa izahay handinika ny teninao, mangataka ny taritalana, mangataka famelan-keloka ary mangataka ny fanena masina mba ampitoetra ny teninao ty anatinay. Minaraka Kristy nangatana ny vavaka. Amen. Ny bokin'ny Josoa dia hifarana amin'ity herinandro ity, izay nampitondraina ny lohateny hoe fidionareo anio. Misy andininy natao tadiana toy ny mahazatra indray ao amin'ny bokin'ny Josoa 4:20 ka ny andininy 10:10, zany hoe tsy izy iray manontolo fa somary mizara izy io, manao hoe nefa raha tsy sitrakareo ny hanompo an'i Jehova dia fidionareo anio ary izay ho tomponareo. Fa raha izao sy ny ankohonako kosa dia hanompo an'i Jehova izahay. Iverimberina eto mandritra ny herinandro zany ka mino aho fa ho haitsika izay andinina natao tadiana izay. Androany dia iresaka tsika ny teny farana izay nataon'i Josoa tamin'ny vahoakan'Israely, ary nanaovana fanekena vaovao indray mba tsy hiala amin'Andriamanitra. Totom-kevitry ny fanompoam-pihavana fanavaozana zany ity Josoa 4:20 ity. Ao amin'ny andininy voalohany, izao ny fanambarany teny. Ary Josoa nanangona ny firenen'Israely rehetra tany Sekema, ka niantso ny lohol'Israely sy ny lehibeny sy ny mpitsara azy ary ny mpifehy azy, ka dia niara-niseho teo anatrehan'Andriamanitra izy ireo. Efa ao anatin'ny famonterana fa zoky olona Josoa, kanefa mbola nanangona ireto firenena, niantso ireto lohol'Israely mba hiseho eo anatrehan'Andriamanitra. Mila mpitarika, mila ray aman-dreny miantso ny taranany, miantso ny ankohonany mba hiseho eo anatrehan'Andriamanitra izao vanim-potoana misy antsika izao. Tao Sekema no nisehony zany toe-javatra izany. Sekema moa no toerana voalohany nitobiany Abrahama tao Kanana. Tao nanorenany alitara ho an'i Jehova raha vao tonga tamin'izany tany izany izy. Tao nanomezan'Andriamanitra azy voalohany ny teny fikasana momba io tany io. Ary tao ihany koa no nanaovan'i Jakoba, nitobiany Jakoba voalohany tao amin'ny tany Kanana. Ka niantsony ny mpiray firenena tamin'izay andevanareo andriamanin-kafa teo amin'izy ireo. Niantso nataon'i Josoa eto amin'ity toerana ity dia nampatsiahy an'izy ireo izay tokony ho ataony. Ao amin'ny Josoa 4:20 ka ny andininy 13 dia zao no antso nataon'i Josoa raha teo Sekema io. Hoy izy hoe arionareo ankehitriny ary ny andriamanin-kafa izay eo aminareo. Arionareo, antso izay mitaona ny olona anala reo andriamanin-kafa ka ahatonga azy ireo anatony. Izay ny voalaza eo amin'ny andininy 13 hoe ka ampanatony an'i Jehova Andriamanitry ny Israely ny fonareo. Antso amin'ny anehoana fankatoavana tsy mizarazara amin'Andriamanitra ary afozina kosa ireo andriamanitra hafa rehetra izay eo aminareo. Eo amin'ny manomboka amin'ny andininy 2 amin'ny Josoa 4:20 dia nanomboka teo ny fitantarana reo andriamanin-kafa izay niviavahan'ny tera razamben'i Josoa, razamben'izy ireo tamin'izany fotoana izany. Nanomboka amin'ny andininy 2, 3 ka hatramin'ny andininy 7:10. Ary eo ihany koa nefa no nahitana izay nataon'i Jehova tamin'ny fitantanany ireto vahoakany ireto. Fitantarana. Andriamanitra ny loha hevitra, izy ny fototry ny lasa, izy ny fototry ny tantara. Zao ny voalaza amin'ny andininy 3.
dia naka ny Abrahama razanareo avy tany amin'ny tany ony aho ka nitondra azy niteny tamin'ny tany Kanana rehetra. Eo amin'ny 15 dia naniraka ny Mose sy Arona aho ka namely any Egypta araka izay nataoko teo aminy. Rehefa afaka izany dia nitondra nareo nivoaka aho. Amin'ny 10 fa tsy nentineno any Balama aho koa nitay anareo tokoa izy ka dia namonjy anareo tamin'ny tanany aho. Hitantsika eto fa Andriamanitra nitantana ny zanany. Tsy ny Israely no mpandray anjara fototra amin'izany tantara izany, fa ny tantaran'izy ireo kosa nefa no tantaraina ao anatin'izany. Andriamanitra no tompon'ny fandaminana rehetra. Andriamanitra no tompon'ny fombiazana rehetra. Raha tsy niditra teo amin'ny fiainan'izy ireo Andriamanitra, dia tsy nisy fombiazana teo amin'izany tantara mpiainan'izy ireo izany. Niova nefa ny toe-javatra rehefa manomboka amin'ny 9 fa teo amin'ny 9 faraka 10, 12, 13, lasa misy Lewi aho dia milaza hoe nareo, ianareo, izy ireo. Raha ny tantara zany jerena dia zao hoe noraisina toy ny taranaka iray, ny taranaka atao Sekema sy ny razan'izy ireo. Ary niriny Josua tokoa mantsy niatsapahany izy ireo fa izao resaka ifanaovana izao na dia resaka tamin'ny fitantarana tamin'ny ireo razana efa lasa aza dia ho an'izay mihainy kosa ankehitriny. Zao no voalaza mantsy ao amin'ny bokin'ny Deutéronomia. Deutéronomia 5 ka ny 13. Zao no voalaza ny teny 13. Manomboka atombokantsika amin'ny 12. Jehovah Andriamantsika nanao fanekena tamintsika tao Horeba. Tsy tamin'ny razantsika no nanaovana izany fanekena izany. Tsy tamin'ny razantsika no nanaovana izany fanekena izany. Fa tamintsika dia isika rehetra izay samy mbola velona eto anio. Zany hoe izao dinika fanaovana zao zany mpiara-midinika namana izany dia ho anao. Marina fa ny akamaroan'ireo nanatrika ny lahatena ataon'ny Josoa faraparanteo dia tsy nandalo tamin'ny fanandraman'ny Eksodosy. Tsy izy rehetrarehetra no tany amin'ny tendrombohitra Horeba, kanefa dia nataon'ny Josoa tony teo izy rehetrarehetra reo. Zay le hoe teo ianareo ary teo ihany koa isika. Androany ary dia tokony ho raisina ho antsika ihany koa zany hafatra izany. Ilay Andriamanitra izay niasa ho an'ireo razana fahiny dia mbola miasa ihany koa ankehitriny eo amin'ny fiainantsika androany. Andeo ary ho raisitsika ampotokoa zany hafatra izany. Andriamanitra no nitantana antsika, Andriamanitra no naka antsika, Andriamanitra no nitondra antsika, Andriamanitra no namonjy antsika. Anjarantsika kosa androany manavao indray ny fanekenao amin'Andriamanitra. Andriamanitra ne hitahy anao indray ka tsapahanao fa mitantana ny fiainantsika mandrakariva. Andriamanitra mahery izy ny tompony hombanao hivavaka isika ankehitriny. Andriamanitra rainay be fitiavanao, misaotra anao izay no niteninao izay nomenao anay tamin'ny alalan'ny lahateny hafatra napetraka Josoa ka nampafantarana sy nampatsahivana anay fa reny hafatra ireny dia ho anay izay mbola velona ihany koa ankehitriny ka hitaomanao anay mba hanompo anao amin'ny fo tsy mizarazara. Dia apetraka tananao ary ny fiainanay androany ka ampio zahay mba hisafidy ny hanompo anao. Anarana Kristy nangatana ny vavaka. Amen.